Bavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotranao zahay fa nomenao ny teninao tamin'ity tontolo andro ity hatramin'ny omaly. Nomenao ny fampianarana avy aminao. Engany mba ho voatahirinay zany. Mba hahatonga anay ho velona tokoa arak'izay anoratanao anay. Nananay ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mbola andre ny teninao izahay. Aoka ho tafatoetra ao anatin'ny fonay zany. Hahatonga anay tsy hafoina saraka anao Jesosy Kristy Tompo amin'ny fiainanay rehetra. Fa izany no anehoana ny fononay ianao. Mba hahatonga anay ho tanteraka aminay ny fahavelomana mandrakizay. Miaraka aminao. Dia apetraka eo am-pelantananao zany vavaka zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy natratra ity fotoana ankalazantsika ny isa-taonan'ny toby fanantenana 730 ity. Makasitraka ny tompony andraikitra izay nanome anay izao anjara izao. Ny tenin'Andriamanitra ary izay nalahatra ho toriko amintsika amin'ity andro an'ity riavana. Dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:20 ny andininy 5:20 hatramin'ny andininy 7:20. Filazantsara araka ny Jaona 1:20 ny andininy 5:20 hatramin'ny andininy 7:20. Rehefa mahita ny tenin'Andriamanitra dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko. Mino aho fa ianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fifoazana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay ao amin'ny Jesosy Kristy tsy ho faty mandrakizay. Izay ao amin'ny Jesosy Kristy tsy ho faty mandrakizay. Tsy ilay Jesosy eritreretany maro sy maro tao mpiara-misakafo amina ilay namana akaiky amin'ny maha-olombelona no mitsangana amin'ity ora sy fotoana ity. Tsy ilay Jesosy zay heverina ho zanaky Josefa sy Maria ihany, nateraky Maria Virginia amin'ny maha-olombelona ihany no mitsangana amin'ity ora sy fotoana ity. Fa ilay Jesosy Kristy Andriamanitra velona, tompon'ny fahefana ny an-danitra sy aty an-tany, ilay miteny manao hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany zany miteny zany riavana. Tsy mba olombelona fotsiny ihany fa sady Andriamanitra no olombelona. Ilay tonga nofo teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ilay tsy takatry ny sain'ny olombelona. Tsy mba dokotera akory ny antsona azy satria ny dokotera dia mpanasitrana, mpiary olona tsy ho faty ihany no hainy. Hatreo ihany faratapon'ny fahaizana. Fa ambony lavitra noho izany ilay mpanangana ny maty. Ary tsy mpanangana ny maty ihany fa mbola manome fiainana lava be, tsy misy fiafarana koa ho an'izay atsangany any maty ka mino azy. Hoy lazay ny tenin'Andriamanitra. Izany no amesantsika ny lohateny riavana amin'ity tenin'Andriamanitra ity no hoe izay ao amin'ny Jesosy Kristy tsy ho faty mandrakizay. Izany no amaritantsika ny finoana amin'ity fotoana anankiray ity. Namaritantsika ny olona manana ny finoana an Jesosy Kristy Tompo dia izay olona miraikitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izay olona miaina ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izay olona tsy misaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izay olona tsy mahafoina mahasaraka azy amin'ny androm-piainany rehetra ka tanteraka amin'ilay hoe raha misy tahanaraka aoka izy an-dany tenany ka hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka hanaraka. Ny olona miaritra ao amin'ny Kristy, ny olona mahafoiny zavatra rehetra, izany no anehoana fa manana finoana an Jesosy Kristy Tompo izy. Tsy ezaka atao anefa zany riavana. Tsy fiaretana ezaka ho atao anefa zany, fa fiaretana noho ny fitiavana n'Andriamanitra, noho ny amin'ilay finoana velona apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fony amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Ry kristianina malala, mametraha fanontaniana ianao amin'ny tenanao androany. Izao ve ao amin'ny Kristy
sa izao ve ao ivelan'ny Kristy, izao ve ao amin'ny Jesosy sa tsy ao amin'ny Jesosy. Azao ny lazay ny tenin'Andriamanitra, ary izao ny hazavana ny tenin'Andriamanitra, izao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo rery ihany, izy ny tsy ho faty mandrakizay. Fa izay ivelan'ny Kristy, izay ivelan'ny Jesosy, tsy maintsy ho faty mandrakizay izy. Ny mino ry havana, na zay lazaina fa hoe ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, dia tsy maintsy handalo fahafatesana ranofo izy, satria ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fahafatesana no tambon'ny ota. Izay taranaka Adama sy Eva rehetra tsy maintsy handalo fahafatesana ranofo, fa saingy izao kosa no tombontsoa lehibe sy ny fandresena lehibe ananan'izay mino na ananan'izay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, manana ny fiainana mandrakizay izy. Ao ariana amin'ny fahafatesana ny tanteraka amin'ny tenin'i Jesosy hoe izao anangana azy amin'ny andro farany ka amin'ny aza ny fiainana mandrakizay. Fiainana tsy misy fiafarana, fiainana lava dia lava, tsy azo isainy zany, tsy misy fiatombohana, tsy misy fiafarana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fa izay ivelan'i Jesosy, na dia lazaina fa mpanompon'Andriamanitra izy, na dia lazaina fa kristianina izy, na dia lazaina fa nahavita asa be tao amin'ny Jesosy izy, araka ny fihaverany aminy, izay rehetra ivelan'i Jesosy eo amin'ny fiainany, ho faty mandrakizay izy. Ny fahafatesana mandrakizay dia any amin'ny elo maharitra mandrakizay, ny farimy rehatrafo, tsy misy fiafarana, fijaliana, fikotroanify, fidradradradrana, nenina tsy misy fiafarana amin'izany. Fa amin'izay fotoana izay dia itomaniny ataon'ny tompo. Malahelo izy satria olona mba natsony tamin'ny anarany zany olona very any amin'ny elo zany, ho faty mandrakizay zany. Ry kristianina malala, ry fifoazana malala, fifoazana ny atsonanao, tian'Andriamanitra ny atsonanao ho fifoazana, kanefa tian'Andriamanitra ny iainanao amin'ny fifoazana. Tsarovy amin'ity androany ity, fa tsy izay lazaina ho fifoazana, lazaina fa homino an'Andriamanitra no hita amin'i Jesosy ho fifoazana na mino an'Andriamanitra, fa maro izay ho atsipy any amin'ny farimy rehatrafo, ary maro izay ho very any amin'ny helo maharitra mandrakizay. Fa izay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ihany no tsy ho faty mandrakizay. Ahoana ny ilazana fa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao ry havana, hoy ny tenin'i Jesosy, ny ondriko miaino ny feoko ary manaraka. Ny kristianina miaino ny feo an'ny tompo amin'ny fanetretena, tsy amin'ny fametraha-panontaniana na amin'ny fanamelohan'Andriamanitra amin'izay feo an'Andriamanitra teneniny aminy, fa amin'ny fahatokina sy ny fanekena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny Kristy na ny mino amin'ny Kristy dia ny olona izay manaraka ny tompony, manaraka amin'ny mpiandro io dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny mpiandro zany. Izany olona izany izay miaritra miaraka amin'ny Jesosy, na misy oram-baratra, na misy rivo-dozy zany, na misy tafio-drivotra, na misy oram-batravatra, na feno fotaka, na inona ny lalana tsy maintsy ale amin'ny fanarahana ny mpiandry tsara dia Jesosy Kristy tompo. Izany ny olona ao amin'ny Kristy. Tsy izay rehetra milaza azy hoe mino, tsy izay rehetra milaza azy hoe tompoko no ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Maro ny olona nge milaza azy ho manana an' Jesosy ry havany, kanefa rehefa mandinika ny fiainany, fiainana tsy miaino ny feo an'Andriamanitra, tsy fiainana tsy miaino ny feo an' Jesosy. Raha miteny azy Jesosy mandeha akavanana, tsy maintsy ny akavia na miembotra mihitsy ary ny safidiny zany olona zany, kanefa lazaina fa fifoazana izy. Raha miteny Jesosy hoe manaraha, tsy ny anaraka an' Jesosy ny heveriny no maso azy eto amin'ity fiainany ity, na dia lazaina fa kristianina mpanompon'Andriamanitra ry izy, fa ny anaraka ny feo an'ny Satana ho any amin'ny filan'ny nofo sy ny fitiavana zao tontolo zao, fitiavana ny aren'ny tany, any amin'ny fakahalana sy ny fanaovan-dratsy sy ny fanafitohinana, any amin'izay lalana mahamenatra, izany ny safidiny eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha miteny Jesosy manao hoe izay miara-miaritra amiko no miara-manam-boninahitra amiko, dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra sasany, hoy ny kristianina, hoy ny fifoazana, ny fandraisako an'izany teninao zany dia no hoe izay mitady voninahitra eto an-tany dia hanam-boninahitra ny an-danitra. Maro ny kristianina, ny voninahitra ny tany no himaty-matesany, ny voninahitra maha-olombelona no himaty-matesany, tsy misy fiaretana amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy tompo, fa heveriny ho vitany fiainana ivelambelany sy ny fiatsaram-belatsy sy ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny endrika ivelany fotsiny ny fiainana mandrakizay. Amin'ity andro an'io ty ry havana,
ny zavatra izay voizitsika eto dia ny fahavelomanao amin'i Jesosy Kristy mandrakizay. Tsy ny fahavelomana eto amin'ity tany ity ihany, izay tany fandalovana mbola ho potika, mbola ho ravana, mbola ho levona ary tsy misy hajanony eto na dia iray aza, fa ilay fahavelomana mandrakizay, ilay fiainana mandrakizay, ilay fiadanana mandrakizay, izany no antenaitsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia averina aminao ny lohateny nanomenana izao tenin'Andriamanitra izao, izay ao amin'i Jesosy ihany no tsy ho faty mandrakizay. Ho anao ary, te ho velona ianao sa te ho faty? Raha te ho velona ianao dia ho ny tenin'Andriamanitra aminao: miala amin'ny ratsy, miverena amiko, dia ho velona ianao ho ny Tompo. Aza variana any amin'ny rehaky ny tany, aza variana any amin'izao tontolo izao, aza variana any amin'ny onda malemy fiadanana tsy marina, aza variana any amin'ny fiatsaram-belatsy mampanopin'Andriamanitra, miverena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa marina fa izay rehetra vita batisa dia lazaina fa ao amin'i Jesosy izy, tafakambana amin'ny Kristy izy, ary eo amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka sy ny fanahy masina, ary ny fanahy masina izy. Kanefa izao tsy maintsy ho tsaroantsika ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ny fahotana izay ataonao isan'andro, ny zava-dratsy izay ataonao isan'andro, io no mahatonga anao ho tafasaraka amin'ny Kristy, ka tonga ho tanteraka aminao ilay hoe ho faty mandrakizay. Ry havana malalo amin'ny Tompo, tianao Jesosy Kristy Tompo, ary izany no mbola nambarany tamin'ny Maria sy Marta, izay mino ahy na dia maty aza dia mbola ho velona indray. Ary izany koa ny averiny ambara aminao amin'ity androany ity, izay mino ahy na nomaro manako koa hoe izay ao amiko, izay tsy mahasaraka ahy, izay manaraka ahy, izay mihaino ny feoko, izay miara-miaritra amiko, dia izy ny tsy ho faty mandrakizay. Amin'izany fotoana izany omenanao ny satroboninahitra fiainana ilay fanazavain'ny mpanompon'Andriamanitra teo, omenanao ny fiadanana mandrakizay, iray latabatra amin'ny Tompo ianao, na dia mpanompo tsy mahasoa aza teto amin'ity tany ty, satria niara-niaritra tamin'i Jesosy. Anio ary dinio ny fiainanao, averenao amin'i Jesosy ny fiainanao rehetra, azavela ho votsy ny Tompo tany mafy izay anananao, mba tsy hisy hiaka ny satroboninahitra izay ho fanomaniny ianao. Efa niteny taminao izy, andeha aho ary anamboatra fitoerana ho anareo, fitoerana tsara lavitra noho izay matimatesantsika eto ry havana, no fitoerana amboarina ho antsika, manantena ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Izy tsy mahafoy na mahasaraka anao. Efa nanolotra ny aina izy teo ambonin'ny hazo-pijaliana ho fanaporofona fa miantoka ny fiainanao rehetra izy. Efa nataony ny zavatra rehetra izay tsy ho vitanao, ny fahoriana sy ny fangirifirina izay tsy ho zakanao no zakainy teo ambonin'ny hazo-pijaliana, ny fahamarinana izay tsy mety azonao mihitsy efa azony teo amin'ny fanoloran'ny tena izany. Homenanao ny fahamendrehan'i Kristy, atafiny anao ny voninahitr'Andriamanitra izay miara-miaritra aminy, dia haritra mandrakizay miaraka aminy. Amen. Tsangana raisoa ny fitay. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.